Eva. Ray zanaka fanahy masina. Miankoaka manoloana ny fahalebiazanao sy ny fahamasinanao indray. Ireto olom-boafidinao amin'izao maraina izao. Te-idera ny fahatsaranao ary ankalaza ny voninahitrao. Dada malala izay any an-danitra ho tsara loatra ianao. Indre ny famindramponao amin'ny tany rehetra. Indre ny fitiavanao. Fa mbola ny velominao. Nomenao tombonandro ahafahanay manisa ny andronay sisa. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao. Anatonanay anao ankehitriny. Iankofanay manoloana ny fahamasinanao. Manetry tena Jesosy. Ary dia manandratra anao tokoa. Any amin'ny avo indrindra. Ka te idera sy anome voninahitra ny anaranao miaraka amin'ireo mponiny lanitra. Ireo olo-masina any aminao manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro. Heniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Reto ny mpanomponao Jesosy. Mpanompo tsy mahasoa, olom-bovonjy nafahanao tamin'ny alin'ny saro-pahafatesana ka nomenao. Aina vaovao indray afaka iantso ny anaranao. Fitiavana lehibe indrindra loatra izany. Zano anatonana ianao tompo ampanetretena kehitriny. Angatanay ny famelan-keloka raha iantso anao. Raha hitady anao amin'izao maraina izao zahay. Elokay mantsy ny hevitra mampisaraka anay aminao. Kosasao amin'ilay rano zanak'ondry tsisy kilemy izahay. Satria dia ny teninao efa milaza aminay tokoa hoe havaoziko isa-maraina ho anao. Ny famindrampoko aminareo. Koa diovy Jesosy. Ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ny fiteny, ny fisainana. Ny fisainto ny fomba mampanao maro samihafa rehetra. Tsy maneho ny voninahitrao. Mangetahetanao Jesosy io. Milanao Jesosy io. Aiza moa ny ialana ny tavanao. Aiza moa tompony androsirana ny tavanao. Mantra izahay raha tsy eo ianao. Velarinao aminay amin'izao maraina izao ary ny sakafo panahy. Atonga anay indray ho velombelona. Ahazo hery dia zakazaka tompo amin'ity tontolon'andro androany ity. Fananao mahery izay fanampanoratra amin'izao filazantsara izao. No aoka ihany koa ikasika n'ity mpanompo tsy mahasoa. Mpanompo tsy mendrika anao akory. Izara ny teninao. Ary ny fananao masina ikasika ny fony tsirairay avy. Andraisany tsirairay avy. Ny teninao ampitiavana, ampifaliana, ampanetretena ka mba ho hisy vokany amin'ny fiainam-pananay anie izany teninao izany Jesosy. Mitenena tompo araka ny fombanao fa tsy ny mofy ihany tokoa ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra aloky ny vavan'Andriamanitra. Mankasitraka Jesosy misaotra ny fitiavanao, misaotra tompo malalo. Ny anja sy ny dera dia ho anao rery any. Halleluja. Amen. Mbola mpitombona amintsika lalandava ry havana ny fahasoavanao mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra iray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ary ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Ankehitriny ry havana dia fantatsika tokoa fa andro sarotra dia andro sarotra izao lalantsika izao. Antongotra ny farany. Efa kaiky dia hitsoka ny anjomara. Ka ankehitriny dia naresy lahatra an'izao mpanompon'Andriamanitra izao indray ny fampianarana. Inona no ataotsika? Inona ny antoka ahafahany vokatra? Azahoantsika vokatra be dia be amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Amin'ny fanarahana an'i Kristy Jesosy. Koa arak'izany fampianarana izany dia jerentsika ary ny filazantsara ny Jesosy Kristy tompo. Filazantsara ny Jesosy Kristy tompo. Araka ny Lioka 5:1 ka hatramin'ny 1:2. Vakina izany amin'ny anaran'i Jesosy tompony teny manao hoe ary raha nifanizina taminy ny vahoaka mba hiaino ny tenin'Andriamanitra dia nijanona teo amoron'ny farihiny Genesareta Jesosy. Ary nahita sambo kely roa nijanona teo antsisiny farihy izy fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny aratony. Ary niditra teo amin'ny sambo kely anankiray izay an'ny Simona izy.
dia nangataka taminy hiataka kely amin'ny tany. Dia nipetraka eo an-tsambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka. Ary rehefa nitsahatra ny teny Jesosy dia hoy, rehefa nitsahatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'ny Simona, mandrosoa ho any amin'ny lalina dia alatsaho ny aratonareo, hazahoanareo hazandrano. Fa Simona namaky ka namalika nanao hoe, Tompoko, mandritra ny alina no efa nikelezanay aina, nefa tsy nahazo na inona na inona, kanefa noho ny teninao dia latsako ihany ny arato. Ary rehefa nataony izany dia nahazo hazandrano be dia be izy ka efa nisitritra ny aratony. Ary izy nanatsika ny namany izay teo amin'ny sambo kely hafa mba ho avy hanampy azy. Dia avy ireny ary nofenoiny ny sambo kely roa fa efa saika niletika. Ary rehefa hitan'ny Simona Petera izany dia niankohaka tamin'ny tongotry Jesosy izy ka nanao hoe, Tompoko, miala amiko fa olomeloka aho. Fa talanjony izy sy izay rehetra teo aminy noho ny habetsahan'ny hazandrano izay azony. Ary toy izany koa Jakoba sy Jona, zanaky Jebedio, izay niombon-draharaha tamin'ny Simona. Dia hoy Jesosy tamin'ny Simona, aza matahotra, hatramin'izao ankehitriny izao dia olona kosa no ho azonao. Ary rehefa nampiantsina ny sambo kely ny teo an-tanety izy, dia nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an' Jesosy. Amen. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny tokotelo mahamasana handro izay aroso atsika amin'izany fampianarana izany hoe, ahoana no ataotsika azahoana vokatra bebe kokoa eo amin'ny fanarahana ny Kristy Jesosy, dia indreto ary ny tokotelo mahamasana handro. Mila mandroso amin'ny lalina kokoa ary mila matsiaro tena tokoa fa tsinotsinona ka mibebaka, ary ny farany dia mila mahafoy ny zavatra rehetra. Hojerentsika tsirairay aby zany lohateny lehibe izany ahafahantsika mandray fampahirezana amin'ity maraina ity. Hoy Jesosy, ry Simona, mandrosoa ho any amin'ny lalina dia alatsao ny aratonareo, hahazahoana hazandrano. Efa nanao izany mantsy ny Simona sy ny mpianany nandritry ny alina. Nefa henontsika araka ny tantara voalaza teo fa tsy nahazo velively. Ary angamba gagagaga ihany azy izy amin'izany tenin Jesosy izany, satria efa nampiseho ny fahaizany izy, ny fikelezana ena fatratra, ary teo amin'ny toerana izay mety hoe very ny ho mety indrindra no nandatsahany ny arato. Kanefa tsy nahazo na dia iray akory aza. Ary niseho zany tamin'ny teniny, satria dia hoy izy hoe, Tompoko izy, mandritra ny alina no efa nikelezana aina, nefa tsy nahazo na inona na inona. Nefa na dia izany aza dia natoky ny tenin Jesosy ihany i Simona ka hoy izy indray, kanefa noho ny teninao dia alatsako ihany ny arato. Ary rehefa nataony izany dia nahazo hazandrano be dia be izy, ary ireto no nanamarina an'izany. Araka ny voalazantsika teo, tritra ny arato noho ny habetsahan'ny hazandrano. Samy feno daholo ny sambo kely roa, ary efa saika niletika mihitsy aza, araka voalazany 17. Talanjona ary izy sy ny namany rehetra teo aminy noho ny habe ny hazandrano izay rehetra azo. Inona ny tiany Tompo moambara amintsika izany ry havana malala, ry fiangonana malalo, ry mpiasan'ny fiangonana havako. Asain' Jesosy mandroso amin'ny lalina foana isika. Asain' Jesosy andeha foana isika
nasain'i Jesosy hanana fanahy mazoto mandrakariva antsika. Handatsaka ny arato mba ho fiasana eo amin'ny fanjakana. Na dia toa tsy hitantsika aza ny vokatra ankehitriny, dia hoy Jesosy, halatsao ny arato. Ka mila manaiky an'izany baikony Jesosy izany tsika, tahaka ny nataon'i Simona, reraka nandritra ny alina. Alay voatsaina zany havizanana nanarato nandritra ny alina izany. Kanefa dia fantany Simona fa lay mahay ny zavatra rehetra niaraka aminy ka nandidy azy hoe halatsao ny arato. Izany koa tsika dia tokony tsy ho reraka amin'ny fampianarana, amin'ny fitorin-teny, amin'ny fananarana mba hazahoana hazandrano, mba hampandrosoany ny fanjakan'Andriamanitra izay nampitondrany antsika. Ka dia hoy ny teny voalohany ary hoe mandrosoa amin'ny lalindalina tokoa. Tsy mampisalasala ahy anefa ny milaza an'izao koa, fa misy ny malaina hanao izany. Misy koa ny mazoto nefa mora kivy. Hanka rehefa tsy mahita vokatra miaraka amin'izany dia mijanona. Hanka rehefa mahita fahasahiranana sy fahasarotana amin'izany fanarahana izany dia kivy. Ka te ilaza mihitsy aza amin'ilay naniraka sy miantso hoe aoka izay Jesosy, tsy havita intsony aho Jesosy. Izany toetra izany mantsy no toetra ny nananan'i Simona teo am-boalohany ka hoy izy hoe tompoko, nandritra ny alina ne, nefa nikelezana ahy ne, nefa tsy nahazona inona na inona ne zahay. Kanefa dia ny vaovao mahasoa dia tonga saina ihany Simona ka nilaza. Kanefa ozy, noho ny teninao dia alatsako ihany ny arato. Marina dia marina tokoa fa mety ho ao tokoa ny fahakiviana noho ny tsy fahitam-bokatra, noho ny faninjehana, noho ny tsy fahazakana ny toriteny tsisy kilema. Mety ao koa ny tsy fahitam-bokatra, noho ny fahotana ihany koa izay mampisaraka antsika amin'Andriamanitra, noho ny avinavim-panahy izay mety hananan'ny kristianina maro. Kanefa noho ny tenin'i Jesosy, mampianatra ihany izy, mitoria ihany, mananara ihany, miresa ihany, mitoma ihany, fa tsy hanao ny asa, tsy hay ny asa, fa izy no hitay ny asa sy hampisy ny vokatra. Koa irezazy, ry mpanaraton'i Jesosy ary tokoa ilay hira FFPM any andininy faharoa 3:3 manao hoe mandrosoa ny mpanaraton'i Jesosy. Saina mora kivy aoka ho lavinao, ny mora kivy dia anenina tokoa, raisoka harotsai ny aratonao. Fibebana ny lohateny faharoa, mila manantona ny tompontsika amin'ny fanetretena. Nahalala ny tena no omeloko mantsy Simona Petera. Tompoko, miala amiko fa olona meloka aho. Ny voninahitry Jesosy dia toy ny tanamasoandro izay niditra sy nanazava ny somoniny ny foniny Simona Petera. Ka nahitany ny toetry ny tenany ho meloka tokoa. Tsy mahagaga nefa izany. Fa raha misy olona mahita ny voninahitr'Andriamanitra, izany hoe ny fahamasinan'Andriamanitra, dia mahalala ny tenany ho mpanota tokoa izy, ho tsinotsinona. Ary izany nahatonga ny Davida mpanao salamo nangataka famindram-po tamin'i Jehova. Jehova, mamindrafo amiko, sitrano ny fanaiko, fa efa nanota taminao aho. Ary mbola ho izy indray izy hoe, iaiko ny fahotako aminao aho Jehova. Ny fo feno fanetretena, ny fo mihetry no mahazo vokatra
amin'ny fiainam-panahy. Ry havana, moa mamirapiratra ato anatin'ny foko sy ny fonao, na ao amin'ny asako sy ny asanao va ny voninahitry Jesosy dia ny fahamarinany izany, ny fahamasinany ary ny fitiavany. Moa mahalala ny tenako sy ny tenanao ho meloka toy ny Simona Petera va izaho sy anao, ho mpanota tahaka ny Davida, anjarako sy anjaranao, ny hamantatena sy hamalina izany fanontaniana izany. Fa raha izaho izay mitory dia tsy hambahamba, tsy hatahotra akory hiteny aminao tahaka ny nataon'i Simona Petera hoe: Tompoko, miala amiko fa olomeloko aho. Mila fanetretena ity fanarana an'Andriamanitra ity ry havana. Mila sorona ny avinafo-po, mila sorona ny avinafo-panahy, mila miaiky ny fanadiny tsirariny aza. Mila manana fony Jesosy, miaikeloka mandrakariva ny olona izay manana ny fony, tia sy te hitady ny fahamasinana. Jesosy Tompo aza tsy nanan-keloka noentina tsaraina manoloana ny mpanota, tsy nilaza, tsy nivolana, fa mbola nilaza nanandratra vavaka ho an'ny mpanota. Raha eo mamela ny elony fa tsy fantan'izay atao. Maika va izaho sy anao izay manota eny fa na dia vao miposaka aza ny masoandro, hahitreo ny fo dia ahazo vokatra izaho sy anao amin'ny fanarahana ny Kristy. Mila mahafoy ny zavatra rehetra, nafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka ny Jesosy hoy ny 1:10. Nafoy ny zavatra rehetra toy ny teny. Zavatra inona moa izany? Voalaza eto izany. Nafoy ny zavatra rehetra hoy ny teny izay vao mbara eto. Ny sambokeliny, ny aratony, izay fototry ny fivelomany tokoa no nafoy ny Simona Petera sy ny namany. Be dia be koa ny zavatra mamitsika amin'izao fiainana izao, toy ny ray aman-dreny, havana, vady malala, zanaka, trano, fananana vola aman-karena, fiadanana izay mety hisakana antsika tsy hanarahana an' Jesosy. Raha misy tsy mahafoy izany rehetra izany ny Tompo ka tsy manaraka an' Jesosy, dia tsy ekeny ho mpianany ho izy. Raha misy manaraka ahy ny Tompo ka tsy makahala ny rainy sy ny reniny, ny vadiny, ny rahalainy sy ny anabaviny, eny na ny ainy koa aza, dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Ny filazantsara an' Jesosy any amin'ny Lioka 4:49. Fa raha misy kosa mahafoy ny zavatra rehetra tahaka ny Simona sy ny namany ka nanaraka azy, dia ampanantenainy fahasoavana sy fanomezan-tsoa be dia be izany. Fiainana be dia be ao amin'ny Kristy, fiadanam-po, fiadanan-tsaina. Ary izay rehetra efa nahafoy trano hoy ny Tompo, na rahalahy, na anabavy, na ray, na reny, na zanaka, na tany, noho ny anarako, dia handray 100 eny ka handova ny fiainana mandrakizay. Lioka 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Ry havana malala, ho an'ireo rehetra izay mahafoy ka nahatratra, hahatratra ny fahatongavan'i Kristy Jesosy eny amin'ny raonlanitra, dia ahazo valom-pity izany olona izany. Ary ny valom-pitia dia hoy ny boky ny Apokalipsy hoe: tsy honoana tsy angetaeta, tsy honoana na angetaeta intsony ireo, ary tsy haninona azy ny masoandro na izay hafanana akory. Fa ny zanak'ondry izay eo afovoan'ny seza fiandrianana
no mpiandry azy ka hitondra azy ho amin'ny loharanonaina ary mifafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny masony. Ry havana malala, dia mokatra amin'izao fanarahan'i Jesosy Tompo izao fa isika mirosoa amin'ny lalindalina tokoa, manana fanetretena dia ny fo mihetsy izany mankatoan'Andriamanitra ary aoka isika hafoy ny zavatra rehetra. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra Ray Zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandraka izay, fa ho amin'ny sakaizany kosa, ho amin'ny mpanaraton'i Jesosy, ny fiezahana iroso lalina, ny fibebahana isan'andro, ary koa ny famelana ny zavatra rehetra izay tsy mitondra voka-tsoa amin'ny fiainam-panahintsika. Misaotra Tompo. Aleluia. Amen. Mivavaka isika. Kristy Jesosy Tomponay, nandao ny lampanao tokoa ianao tonga tetỳ an-tany nitady sy hamonjy ny very. Nafoy ny zavatra rehetra, ny kely aina nanasitrana, nampitsangana ny maty, nanadio ny boka, nampalady ny marenina, nampahiratra ny jamba, ary dia tamin'ny fanetretena tanteraka no nanatanterahanao an'izany rehetrarehetra izany, satria dia feno fahamasinana tokoa ianao. Tsy vitan'izany ihany fa dia eny fa na dia ny toerana isitrihan'ny lohanao aza tetỳ an-tany dia tsy voambara koa, satria dia miana soa ny olombelona no matimatesanao fatratra hanatanteraka ny iraka na ny rainy na ny ran'ny ray anao izay any an-danitra izany. Izany koa tianao ho tahafinay koa ankehitriny mba hamoazanay bebe kokoa amin'ny fanarahana anao Jesosy, mba hisiany vokatra amin'ny fiainanay, amin'ny fiainam-panahinay, amin'ny fanarahanay anao. Impiry tokoa moa Jesosy kivy mimonimona eny toa hitady hiala mihitsy aza Jesosy amin'ny fanarahana anao rehefa toa indro mandalo ady sarotra ny fiainam-panahinay Jesosy, toa indro toa mbola voafatotra ity zao tontolo izao ka tsy mahafoy ity rehetrarehetra ity zahay Jesosy, mbola mitady voninahitra, mbola mitady fafinaretana amin'ny nofinay amin'izao fiainan'izao, ka raha sainao tokoa hoe androso amin'ny lalindalina tokoa dia toa mahatsiaro tokoa hoe sarotra izany, enjana izany, tsy mety izany. Izany ingeny ataonay Jesosy, fona aminao amin'ity alarobia mpivoazana ity indray Jesosy, mamela ny elokay tsirairay avy manomboka amin'izao mpanompon'Andriamanitra ny rahanao izao Jesosy, ny tory izao indrindra, fandrao izao izay mitory indray no lavinao any barany Tompo. Milela-paladia Jesosy, miantso anay bebaka mantso ianao tato ato, mibebaho ianao, mitsangana, miarena ary mahereza Jesosy, reraka ny maro amin'izao andro farany izao, reraka Tompo, fona aminao, mamela ny elokay Jesosy, mamindrafo aminay araka ny teny-pôly, aoka ny fivavahana sy ny fifonana ihany, entinareo mangataka ary ny fisaorana, entinareo mangataka ny zavatra rehetra. Ninona lalatsarotra lalovanay ankehitriny Jesosy, dia fona aminao zahay Tompo, matetika moa dia avy aminay ihany no antony rehetrarehetra ireny Jesosy. Tsy manana fofeny fanetretena, tsy manana fofeny fitiavana anao sy ny asanao, fa rehefa sarotra Jesosy dia te hamila filany zahay izao Jesosy ny asanao milela-paladia Jesosy amin'izany fandison-kevitra izany Tompo, mifona Jesosy, aoka mba tsy hiara-tsoran-kazonao izay Jesosy ka ho asorinao ny fanaovan'ny jironay Jesosy malala. Ety
aty aminay Tompo, fona aminao e, tena mifona aminao, mamela anay, mamindrafo aminay Jesosy. Aoka mba hiverina fitiavana voalohany izay ka tahaka nataony Simona koa hoe nony aminao dia alatsako ihany ny arato. Noho ny teninao Jesosy ankehitriny dia mba hiezaka koa izay Jesosy hiroso amin'ny lalindalina kokoa ka handatsaka ny arato hatrany. Tsy vitanay izany amin'ny tenanay, amin'ny herinay, amin'ny fahalalanay, indrindra amin'ny avinavim-ponay Jesosy sy ny avinavim-pananay. Tsy vitanay izany. Ianao rery. Fanahy mahery nomena amanay Tompo, fa tsy fanahy osa. Fanahy mahery ahafahanay manohitra ny asany ratsy rehetra, ny devolim-pandanga, ny devoly mitonga anay miavonavona, devoly mitonga anay mirearea, devoly mitonga anay mamilafila. Izany dia asany ratsy daholo izany, Jesosy ahy. Aoka Tompo, fananao masina ahafahanay tokoa hanohitra an'izany araka ny teninao hoe toero ny devoly fahavalonareo dia handositra anareo izy. Hanio Jesosy, raisinay indray ny fahefana. Hanitsaka menarana sy ny maimokary andresy ny rehetra izay nanana fahavalo. Ka ninona Tompo ny tsy fakatavana ny teninao, ninona ny fahakiviana, ninona ny fahalainana sy ny akamoana. Hiroso amin'ny lalindalina kokoa amin'izao fanarananao izao Tompo. Hoe ny teninao hoe izay mino hoe ny asa ataoko no ataony koa, ary ianao asa lehibe noho izany Azizy. Ninona Jesosy dia zavatra rehetra tsy namboleny ny tany anao. Aty anatin'ny fosy fifanana dia didina izany tsy hanaketsana fahefana, arodana amin'ny anarana Jesosy Kristy vela sy mahasomanakely avy a Nazareta. Any amin'ny farihy rehetra afo Satana, any andavaky ny elo fahavalo ifaresy. Any amin'ny farihy rehetra afo mandraka izay. Tsy miverimberina mpanompon'Andriamanitra. Miala amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny farihy rehetra afo. Tompo malalo. Ilay Satana izay norohana dia aoka Tompo tsy hampiasa intsony ny mpanomponao. Ireo kristianina maro izay maro tokoa kivikivy amin'izao andro izao Jesosy. Faoka Tompo, omenao hery izay. Hery tsy atohaina ahafahanay mandeha mandrakariva Jesosy hanarato eny na dia amin'ny alina aza. Jesosy afoy fotoana, vola mankarena Tompo. Hery, tanjaka ho anao hanitarana ny ambainday ny fanjakanao ety amin'ny tany Andriamanitra. Fanahy masino, midina aty anatinay. Midina fanahy masina, meo anay ny fitiavana anao Jesosy. Meo anay fanahy masino, ny hery rehetra ahafahanay indray mijoro mitsanganaka ho mpanaraton'i Jesosy amin'izao fanarahanay anao izao. Mankasitraka anao izay Jesosy malala, ampaherezo ny mpanomponao tsirairay avy. Fanahy ny faherezana any, mba sy hitantana ny tsirairay avy Jesosy. Fanahy ny fitiavana anao, fanahy ny fahonoana tena amin'ny zavatra rehetra, aoka ameno ny fosy fanahiny tsirairay avy. Mankasitraka indrindra Jesosy malala fa hoy ianao hoe mangatanga hoy ianao dia omena ianareo. Ary fantatra Jesosy fa efa nikasika ny fonay sahady ianao ankehitriny. Ka dia ho tononina ny tsodrano amin'ny mpanomponao tsirairay avy izay mpanaratonao dia mpanarato olona Jesosy malala hitondra fanahy be da be ao an-dapanao, ao amin'ny lanitrao. Koa hitahianao ny Jehovah ka hiaro anao. Pamirapiratra ny tavany aminao lalandavany Jehovah ka mindra fo aminao. Hanandratra ny tavany aminao lalandavany Jehovah ka nomenao fifaliana sy fiadanana. Ry mpanaraton'i Jesosy. Mahereza ry mahatsa. Aza matahotra anao vatom-po fa indro aho ny Tompo fa momba anareo mandrakariva. Ambara-patonga ny fataperan'izao tontolo izao. Ho anao kosa Kristy, lohan'ny fiangonana. Tomponay, mpanjakanay, anao ny saotra, anao ny aja, ny dera sy ny voninahitra. Anao efatra amin'ny taloha indrindra izany ankehitriny ary ho anao mandrakizay. Aleluia.